atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amitsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amitsika noho izy roatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amitsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amitsika noho izy roatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotrantsika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy evitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray. Olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Mifalia ao amin'ny tompo isika rehetra amin'izao andro fankalazagna ny olo-masiny rehetra izao. Faravoravo ny anjely ary indray miredona mioby ny zanak'Andriamanitra. Ankafaliagna ankaravoagna no anoloragna fiarabagnantsika jiaby izay magnaraka tsy tapaka. Ity onjapeo ny radio fagniry mamitsika ity, izay onjapeo mamitambrantsika ho iray, sady onjapeo mitady mandrakariva ny anitatra ny fandrakan'Andriamanitra eto amin'ity diosezi mamitsika ity. Isoranay ianao izay mankamamy sy mankafy ireo fampianaragna sy toritenin'ny Monseigneur Archevêque eto amin'ity onjapeo ny radio fagniry ity. Toloranay fiarabagnantsika eo jiaby tratran'izao fankalazagna magnetriketriky ny olo-masiny rehetra izao amin'ity taona 2022 ity. Eto dia faly miarabantsika rehetra izay mankalaza ny fety ny olo-masiny mpiaro azy tsiraikaraiky. Koa amin'izao fankalazagna magnetriketriky ny olo-masiny rehetra izao dia vakiteny telo no arosin'ny eglizy amitsika. Ndeo renesitsika ireo vakiteny masina arosin'ny eglizy amitsika izay arahana fampianaragna sy toriteny avy amin'ny Monseigneur Archevêque ray amandrenitsika. Boky fanambarana nosoratan'ny Masinday Joany Apôstôly. Izao Joany dia nahita anjely iray hafa niakatra avy amin'ny fiposahan'ny masoandro, ny tanany fitombok'Andriamanitra velona ary ny antso mafy anireo anjely efatra nasaina hanimba ny tany aman-dranomasina nanao hoe: aza manimba ny tany na ny ranomasina na ny hazo, mandrapisianay fitomboka eo amin'ny handry ny mpanombon'Andriamantsika. Ary reko ny isan'izay voaisy fitomboka amin'ny fokon'ny Israely rehetra, ka 4,400 ary iray hetsy izy. Nanaraka izany dia nahita vahoaka be tsy azon'olona isaina aho avy amin'ny firenena rehetra sy ny fokom-pirenena ary ny fanjakana mba amin'ny samihafa fiteny rehetra, nitsangana teo anoloan'ny seza fiandrianana sy ny zanak'ondry, miakanjo fotsy sy mitana sampandrofia. Nianso tamin'ny feo mahery izy ireo nanao hoe: an'Andriamanitra zay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana sy ny zanak'ondry ny famonjena.
dia nitsangana nanodidina ny seza fiandrianana sy reo antidahy ary ny zava-mananaina efatra ny anjely rehetra ka ny ankoka teo anoloan'ny seza fiandrianana nitsoka an'Andriamanitra nanao hoe amen. An'Andriamanitra mandrakizay ny dera amamboninahitra, ny fahendrena amampakasitrahana, ny haja amampahefana ary ny hery. Tam'izany ny ray tamin'ireo antida nanao tamiko hoe iza moa ireo miankanjo fotsy ary aviaza no ny aviany. De hoy ny navaliko azy, ianao no mahalala tompoko, ary hoy izy tamiko. Ireo no avy tamin'ny fampijaliana lehibe nanasa sy nanadio ny akanjony tamin'ny rany zanak'ondry. Izany ary ny tenin'ny tompo, isaorana ny Andriamanitra.
Vaky teny masiny faharoe taratasy voalohany ny masinday Joana apôstôly. Ry kristianina havagna, endray tia be ny fitiavan'Andriamanitra antsika amin'ny antsonantsika hoe zanak'Andriamanitra sady tena zanany tokoa isika. Fa izao tontolo izao no tsy mahalala antsika dia noho izy tsy mahalala azy. Ry hava malala, zanak'Andriamanitra isika ankehitriny, nefa mbola tsy naseho izay ho tena toetrantsika. Fa amin'ny andro ampisehoana izany dia fantatsika fa anaka azy isika satria ahita azy araka ny tena toetrany. Izay rehetra manana izany fanantenana izany ao aminy dia manadio ny tenany mba ho madio tahaka azy. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaoragna ny Andriamanitra. Ombatsika menakavy any Tompo, o tanteraka tokoanay zany. Evanjely masigny nosoratany masinda Matio, voninahitra ny anao ry Tompo. Tamin'ny zanandro zany, i Jesoa no nahita ny vahoaka nagnaraka azy, de niakatra teo an-tendrombohitra, ary efa tafapetraka izy dia nagnatogna azy ny mpianany, ka ny loabava izy nampianatra azy nagnano hoe: sambatra ny manitra ampanahy, fa azy ny fanjakany lanitra. Sambatra ny malemy fanahy, fa izy no andovany tany. Sambatra zay mitomagny, fa alagna lahelo. Sambatra zay noagna sy mangetetany fahamarina, fa voky izy. Sambatra ny mamindra fo, fa amindrana fo izy. Sambatra ny madio fo, fa ahitan'Andriamanitra izy. Sambatra ny tia fiavana, fa antsona hoe zanak'Andriamanitra izy. Sambatra ny miadry ny fanenjegna noho ny rariny, fa azy reo ny fanjakany lanitra. Sambatra ianareo raha tevitevena sy enjegny, ary mpangegna lengy amin'ny ratsy rehetra noho ny amiko. Mifalia sy miravoa ianareo, fa lehibe ny valisoanareo any an-danitra. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany eo anao ry Kristy. Kristianina ava malala amin'izao volana novambra zao tokoa no ankalazan'ny Eglizy amin'ny fomba manetikitrika ireo olo-masina rehetra toy saint ho isika. Ny antony dia sotra ihany satria izay voasoratra sy izay voasoratra ao amin'ny calendrier mahazatra antsika ihany no olo-masina isaoran'Andriamanitra, fa ny ataosika hoe olo-masina dia izay miombana amin'Andriamanitra ny fiainany, ny any ho avy fa tsy rampiso, ka ilay rampiso ao anatin'ny asambarana dia efa niainany ireo olo-masina, ka inona moa ny fiainana ao anatin'ny asambarana? Ny fiombonan'Andriamanitra. Ka ireo olo-masina izay saroan'ny Eglizy manokana an'io, izay sy voasoratra amin'ny calendrier, no efa nanana fiainana niombona tamin'ny Andriamanitra. Izay niainana teto tany tokoa no enana any akoatra araka ny hira ataosika, ka raha miombi-piainana miaraka amin'ny anjely mideran'Andriamanitra ireo avasika olo-masina sady reharehansika satria tody soamantsara any izy ireo no sady voninahitra an'Andriamanitra ary modely ho antsika ary mivavaka ho antsika. Ka izay indrindra ireo antony telo lehibe ireo no antony ankalazana manokana an'ireo olo-masina, dia sy mina fa fankalazana an'Andriamanitra satria ireo olo-masina ireo sy hoe izy ireo no mendrika fa nandray ny
ny fahasoavan'Andriamanitra izy ireo, ny antrano tao amin'izy ireo Andriamanitra ary mivelona araka ny sitrak'Andriamanitra izy ireo ary fanehoana ny voninahitr'Andriamanitra satria izay ny antony voalohany indrindra ny mahasikasika dia fanomezana ny voninahitra n'Andriamanitra masina tokoa izay miombona amin'Andriamanitra. Ny faharoa dia manambara amintsika fa modely ho antsika tokoa izy ireo satria afaka ny aina miaraka tamin'ny Kristy teo amin'ny fiainany andavanandro ka tafiditra amin'ny voninahiny. Modely ho antsika tokoa izy ireo eo miezaka ataosika amin'ny fiombonana an'Andriamanitra na dia samy manana ny fomba ivelohany an'izay aza ny tsirairay ka nefa dia izay no tsaroantsika manokana amin'izao fankalazana manetsiketsika an'ireo avasika olo-masina tafita. Ny fahatelo dia araka ny tony-mavaka amin'izao andro amin'ny fankalazana izao dia ny hoe ry Andriamanitra rainay io nomenao anay ity andro anio ity anomeza voninahitra ny olo-masina rehetra sy tambo isaina mivavako anay izy ireo ka azahoanay ny famindraponao. Zavatra aritsika fa manana mpivavaka ary manana modely ary dia amin'izay midera sy manome voninahitra n'Andriamanitra ka ao anatin'ny fiomanana akaiky dia akaiky ny fankalazana ny tapany voalohany amin'ny fiarahandia ataontsika amin'izao synode fahavito izao isika no mibazina ireo avasika tafita ary izy ireo koa mivavaka ho tsika ka feno fitokisana aritsika miroso lalindalina kokoa mba ho fianakaviana eglizy kely miara-mivavaka sy mandalina ny finoana ka ho tonga eglizy olo velomin'ny batemy miombona miara-dalana mandray an-tanana zary missionnaire zary tabernakla velona. Ireo vakitiny arosiny eglizy androany rahateo dia mba nampesika ibanzina izay voninahitr'Andriamanitra izay miaraka amin'olo-masina ka manomana antsika deny zao ivelona tahaka azy ireo atolotry ny evanjeliantsika ny fandaliana-piainana ahafahasika ho tafita tahaka azy ireo ary izany ilay fahasamarana valo izay norenesika tamin'ny evanjely teo izay azo lazaina fa tena torolalana ho ansika tokoa. Ny vakiteny voalohany rahateo taratasy masina Joany na koa ny apokalipsa dia maneho amintsika ny fiainako avy sy tambo isaina ireo olo-masina any an-danitra any ka samy tretrika tokoa ireo olo-masina ireo araka ny tononkira fanaosika sambatra sy tretrika tokoa izy ireo. Izany nolazainy vakiteny voalohany 4 sy 7 alina sy raesy izay tandindiny isa 12 ampina rivo ka mameno isa izay ho 4 sy izay no isa fa tandindiny amin'ny fianona izany tonga ny daholo ny vahoaka an'Andriamanitra ny fianakaviam-ben'Andriamanitra ny frately tota isika olo raika ziaby dia ansoin'Andriamanitra iombona aminy ka manao vavaka sy fiderana ary fisaorana izy ireo manao akanjo fosy ary miomby an'Andriamanitra miaraka amin'ny anjely. Izany no miamby isika raha miomby ny mpiainana amin'Andriamanitra isika sy noho ny famendresika fa noho ny fitiavan'Andriamanitra asika. Antitra tery masonday Joany amin'ny vakiteny faharoa izay voalaza izay raha milaza izy amintsika fa tena lehibe tokoa ny fitiavan'Andriamanitra asika ary mianzo asika iombona amin'ny Andriamanitra mba ho fianakaviana raika ao aminy ho frately toty ao aminy olo raika ao aminy isika mba ho zanany tokoa isika ary dia izay tokoa zanantsika hoy masinday Joany milaza n'izany rehetra izany ry ava malala zanak'Andriamanitra isika ankehitriny nefa mbola sy naseho izay ho tena toetra asika fa amin'ny andro ampisehoany izany dia fantasika fa hanaka azy isika satria ahita azy araka ny tena toetra no arian'Andriamanitra mitovy endrika amintsika ho tanteraka izany ao amin'ny fiainana mandrakizay ao amin'Andriamanitra satria miombona tanteraka aminy isika miombona amin'Andriamanitra ny dikany hoe masina efa nisy fotoana nanazavatsika n'izay ilay toetra nananantsika hatramin'ny voalohany no arian'Andriamanitra asika dia ho tanteraka rehefa tonga any amin'ny fiainana mandrakizay satria miombona amin'Andriamanitra isika ary izay no maha olo-masina ny olo-masina. Raha te hazo
ny asambarana ary sika dia ambarana Jesosy ao amin'ny evanjely ny lalana makany amin'ny asambarana izay midika ihany koa fiombonana amin'Andriamanitra. Io ny fakafaka ny papa amin'ny taratasy mianso amin'ny famasinana, ansoin'Andriamanitra amin'ny famasinana isika dia retoetra ao amin'ny Jesosy ambarany ny toriteny ao tendrombohitra ilay asambarana valo. Io ny lalana tsy maintsy izorasika makany amin'izay asambarana izany. Araky izany sy ny fananana no manambarana mitondra amin'ny asambarana fa ny toe-piainana. Inona ary ireo asambarana ireo toe-piainana ambaran'ny evanjely? Voalohany aloha sy valo izy ireo fa mamitina azy ny asambarana fahasivy dia ny hoe sambatra ianareo raha tevatevaina sy anjena ary ampangaina lainga no ny ambo. Izany hoe rehefa nivelona an'ireo asambarana valo teo aloha dia azagaga raha misy fanenjehana ary raha misy an'izay fanelikiliana zay fa manambara fa tena ao anatin'ny asambarana isika ka lehibe ny valisoanareo any an-danitra. Ka izay no mahatonga asika milaza fa mamitina ireo asambarana valo voalaza teo ambony ity fahasambarana fahasivy ity. Lazain'i Jesosy sy atolony antsika ary ny lalako ombana toro lalana no omeny ahafahasika anana toe-piainana ilaina ka atody antsika amin'ilay asambarana voalaza asika teo. Voalaza matetika fa mifanohitra amin'ny fiheveran'izao tontolo izao eo ambaran'i Jesosy io sy araky ny fomba fizerin'izao tontolo izao ireo asambarana ambaran'i Jesosy hitondra antsika amin'ny tena fiainana izay atomboka asika eto an-tany ka hitondra antsika amin'ny fiainana mandrakizay. Ny amin'izao tontolo izao dia mazava ho azy miafara eto ary mifanohitra amin'izay voalaza ny Jesosy eto. Tiany eglizy asongadiny izany androany ny ireo asambarana ireo mba anampy asika aka modely ireo avasika izay efa natanteraka an'ireo rehetra ireo ary ambaran'ny eglizy fa mandalo miserana mielana avokoa ny asambarana ka mamitaka amin'ny ansika ireo izay lazain'izao tontolo izao mety ho asambarana. Ny asambarana torian'i Jesosy kosa dia ny toetra sika miombona amin'ny toetrany ka mahatonga asika ivelona izay mahazanak'Andriamanitra izay ka izay no hitondra asika ny fiainana mandrakizay. Io ny toetra izay ny ezasika marina fa mifanohitra amin'izao tontolo izao ireo toetra ireo ary voahilikilika aza isika kanefa kosa ireo olo-masina sy olo-sambatra fa indrindra ireo olo-masina sy olo-sambatra malagasy dia manambara nanana an'ireo toetra ireo. Masinday Jacques Berthieu, ireo olo-sambatra Victoire Somanarivo, ny frère Rafingo olo-sambatra, ny Lucien Boudvachot olo-sambatra ka izay indrindra sambatra ny mahantra mpanahy fa azy ny fanjakan'Andriamanitra. Nolazain'i Jesosy ireo io raha nanome sodrano ireo ankizy izy satria sy mirehirehana mipoerapoera izy ireo fa matoky an'Andriamanitra ary izay le fahantrana ampanahy fitokisana an'Andriamanitra ary izay no tingana voalohany ahafahasika miroso bebe kokoa satria mampiatrano an'Andriamanitra isika raha manana an'izay fanetretena zay raha manana ny fahantrana ampanahy isika ary toezasika fohifohy ary ny fandalinana an'ireo asambarana toe-panahy ambaran'i Jesosy sambatra ny malemy fanahy fa andovan'ny tany izy. Izany hoe hitasika fa sy manana erisetra ireo fa ao anatin'ny fahasorana ary mitady izay ampilamina tsara ny fiainany satria feno fanetretena ary manana fitiavana manokana ka tian'ny hafa sy manapoto lavitra ny erisetra ka noho izany mandova ny tany izy. Izany hoe sy ny fifandraisana amin'ny zavaboary dia mirindra araka izay
no arian'Andriamanitra azy tamin'ny voalohany ka ao anatin'ny fahalemem-panahy no ahafahasika mikolokolo sy manaza ny tontolo-piainana. Sambatra izay mitomany fa alaina alahelo izy, sambatra izay mikasaka ny mpanafaka alahelo ary tokana ny mpanafaka alahelo dia Andriamanitra ray be famindrampo ka matokana Andriamanitra izy tahaka ny lazainy Jesosy tamin'ireo zaza nomeny sodrano. Sambatra izay noana sy mangatahita ny fahamarinana, ny marina tokoa ny maha-olona afaka antsika ka izay manao ny marina nomendrika ary izany no azahoantsika fahendrena ary ny fahendrena dia Jesosy Kristy ka ho voky any ny fahamarinana isika ary hitondra antsika anana ny fivelarana ny maha-olona sy ny maha-olona manontolo izay. Sambatra ny mamindra fo, famindrana fo izy. Lazainy Papa matetika fa tsy isy ny fandriam-pahalemana sy ny fihavanana marina raha tsy misy ny famindra-fo sy ny famelan-keloko. Ka raha te ho sambatra isika ary te hahazo ny fiadanana marina dia hoaka ho vonona mifamindra fo ary mifamela heloko ary amafy fanantenana sy fiadanana. Sambatra ny madio fo fa ahitan'Andriamanitra izy. Io ilay toetra ny Masiny Maria sy toetra ny zazakely miomina tanteraka amin'Andriamanitra. Io ny voalaza nisika tamin'ny famakafakana ny taratasy nosoratany i Masindazy ho any teo. Sambatra ny tia fihavanana fa nisoina hoe zanak'Andriamanitra izy satria ny fihavanana marina toriany Jesosy ka nanoloran'ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana dia tsy misy fiasaram-bela fie raha izany fihavanana izany no hainantsika. Io ilay laza isika hoe soatoavana tena marina tokoa kanefa mila hidiovina mba ho fihavanana sady kristianina ny malagasy. Izany hoe sy fihavanana ny fiasaram-belasi ary sy ny fihavanana teriko-alao fa fihavanana fahavoizana, fihavanana vanim-poana. Sambatra ny miaritra ny fanenjehana no ny marina fa azy ireo ny fanjakan'Andriamanitra. Ny fanaovana ny marina tokoa no mampionona antsika amin'Andriamanitra ka noho izany mitondra antsika ao anatin'izay fanjakan'Andriamanitra izay. Ry Jesosy Tompo, ambaranao anay ary ireo toetra tsara anananay mba azahoninay ny asambarana mankasitraka anao izay ry Jesosy. Noho izany fahasoavana nomenao anay amin'ny alalan'ny vavaka ireo olo-masina izay manambara fa ao aminao ihany no sy maintsy hiafaranay raha miombona tanteraka aminao izahay araka ny voalazan'ny Masinday ho Kristin hoe tsy tony ny voninahitra sy ny etaitaponay raha tsy ao aminao. No arinao hitovy endrika aminao tokoa izahay ka ampianaro ary mba ho taranaka manorina tokoa, manorina eglizy tranon'Andriamanitra, manorina EOV ka amin'izay ho totro mantsara any an-danitra mankalaza sy midera an'Andriamanitra miaraka amin'ireo olo-masina. Ingany izao fanatanteranay n'izao sinoda izao anampy anay anatanteraka an'izany. Engany ampiatrano anao izahay amin'izao sinoda izao ka hametraka torolalana ampivelatra ny finoana ka ezanay koa manamasina ny fiainanay ka ho tonga any amin'ny fiainana mandrakizay izahay. Masinday Josefo ampianary ny fianakaviana eglizy kely ahaiombona amin'Andriamanitra amin'ny vavaka sy amin'ny fiainana andavanandro. Masiny Maria reny ianao ny mpanjaka vavin'ny olo-masina ka tatano ary ny dianay ho toditro mantsara any amin'ny fiainana mandrakizay. Ary izao sinody izao tokoa anampy anay ametraka torolalana hitondranay amin'izay fiainana ahitanay ny tena fivelarana izay. Aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa
fa ny fahasoavan'andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'andriamanitra miaraka amintsika no ijoatsika isanandro vaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. À toi Dieu.